And Solomon had Tantara faharoa toko fahasivy andininy fahadimy amby roapolo. Nanana finambilina 4000 étable zany i Salomona ho an'ny soavaly hatao kalesiny. Tadio tsara 4000 stables of horses. 2 Kings chapter 4 verse 26 says, Mpanjaka voalohany toko fahaefatra andininy fahaenina amby roapolo. 40,000 no efitrano soavaly mpitarika kalesiny Salomona. Moa ave 4,000 no tena isan'ny efitrano soavaly sa 40,000. Io fanahy masina zay lazainareo io. Aiza amin'izy roa ireo no tena avy aminy? Ilay hita ao amin'ny tantara faharoa sa ilay hita ao amin'ny mpanjaka voalohany? Ny différence-n'izany ange 36,000 ihany. Aza mba tenenina amiko io ange question de zéro fotsiny. Aoka mba ho fantatrareo tsara fa ireo jios tamin'izany vanim-potoana izany dia mbola tsy nahafantatra ny chiffre zéro izany. Tamin'izany fotoana izany dia nisoratan'izy ireo tamin'ny lettre ny chiffre rehetra fa tsy tahaka hita izay amin'izao fotoana izao ho boribory. Ireo teratany jios dia nianatra izany avy tamin'ny dadilabeko avy any Inde. Ireo teratany arabo dia naka izany chiffre izany ary nomen'izy ireo teratany tandrefana. No, they learned it from my forefathers from India. The Arabs took it and he gave it to the Western world. Zero. One Samuel's contradiction. 1 Samuel chapter 28 verse 6. Ny fanipahan-kevitra manaraka. Samoela voalohany toko faha 7:21. Nanontany any Yahvé i Saola rafozan'i Davida, nefa tsy namaly azy Yahvé, na tamin'ny alalan'ny nofy zany na tamin'ny Roma na koa tamin'ny mpaminany. Tantara voalohany toko faha 10:412. Tsy nila hevitra tamin'ny Yahvé izy Saola zany, ka dia novonoiny Yahvé. Araka ny hitantsika tao amin'ny Samoela voalohany teo, nanontany any Yahvé i Saola, nefa tsy namaly azy Yahvé. Ilay faharoa indray miteny hoe tsy nila hevitra tamin'ny Yahvé i Saola, nefa Yahvé namono azy. Mazava tsara zany fa tena mifanohitra tokoa ireo filazana roa reo. Nanontany any Yahvé i Saola satria iza marina no nanome tsindrimandry an'ireo fanipahan-kevitra ireo. Ilay nahary ve sa tsy fantatra sa inona ny valiteninareo? Nefa mba tiako ny inona ny valiteninareo amin'izany. Wife and concubine. I wonder whether you people know what's the difference between a wife and a concubine. Manaraka zany, ny fantaniana mahakasika ny épouse na vadibe sy concubine na vaditsindrano. Mba manontany tena satria tsy fantatra sa tsy mitovy ny fijerinareo ny épouse sy ny concubine izany. Baiboly izay milaza mazava tsara fa i Salomona dia nanana 700 épouses ary 300 concubines. Jerenareo tsara fa i pastera dia malahelo ny Salomona amin'ny vadibetsaka izay nananany. You know, he was feeling sorry for Solomon. So there must be a difference between wife and concubine. Noho izany, tokony misy différence be ny amin'ireo teny roa ireo, épouse sy ny concubine. Izany ange ny resaky ireo mpino kristianina ireo rehefa miresaka mahakasika ny Abrahama. Milaza izy ireo hoe Abrahama dia nanambady roa, anankiray épouse i Sarai zany ary anankiray concubine i Agara zany. Zany hoe vady ara-fomba i Sara nefa i Agara dia concubine andevo. Izany zavatra tenenin'ireo mpino kristianina. To write if he was inspired. Genesis, first book of Mba the hainao Bible. inareo ary ity, i Mosesy dia naharay tsindrimandry avy amin'ny Andriamanitra araka ny fonon'ireo kristianina ankapobeny. Ka ho raisitsika tahaka zany aloha, Genesis toko faha 5:20 ary Abrahama nampakabady, épouse zany amin'ny teny frantsay, Setora no anarany. Tsara marina fa ity dia vady fahatelon'ny Abrahama, zany hoe Sara voalohany, Agara faharoa ary Setora fahatelo. Nanoratra i Mosesy, raha izy tokoa no nanoratra an'ity boky ity, milaza izy hoe épouse. Nefa mifanohatra amin'ity zavatra voasoratra ity ny ao amin'ny tantara voalohany 10:13. It says, now the sons born to Keturah, Abraham's concubine. Zanakalahin'ny Setora, vaditsindran'ny Abrahama, zany hoe concubine-ny Are Abrahama. they synonymous? Moa ave mitovy ireo teny roa ireo, épouse sy ny concubine angamba. Nefa mahagaga rehefa ianareo miresaka mahakasika ny Agara dia tsy mitovy velively zany. Manaraka zany, raha lazainareo fa mitovy ireo teny roa ireo dia diso ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazany hoe i Salomona dia nanana 700 épouses ary 300 concubines. Fa nahoana ilay naharitsy tonga dia nilaza 1000 épouses na 1000 concubines?
fanavahany tsara izany. Le nahary dia tia ampiseho amintsika fa misy ny atao hoe épouse ary misy koa ny atao hoe concubine izay ambanimbany kokoa noho ny épouse amin'ny fiarahamonina jiosy. Eto dia mbola ilay nahary ihany no nanome tsindrimandry any Abrahama fa vadibe isetora, nefa mifanotra amin'izany ny zavatra lazain'Andriamanitra ao amin'ny boky izay tsy fantatra akory ny mpanoratra azy. Tsy inona izany fa ny boky mitondra lohateny hoe tantara. Iza marina no nanoratra boky ao amin'ny Baiboly antsoina hoe tantara? Tsy fantatra. Rehefa ianareo manontany anareo manampahaizana kristianina hoe iza no nanoratra boky ao amin'ny Baiboly antsoina hoe tantara, mba hamaly izy ireo fa tsy fantatra mihitsy zany. Iza nanoratra boky ao amin'ny Baiboly mitondra lohateny hoe mpanjaka, mba hamaly koa izy ireo fa tsy fantatra mihitsy zany. Afaka omeko anareo daholo ireo boky rehetra izay hita ao amin'ny Baiboly tsy fantam-piaviana, izany hoe tsy fantatra iza marina no nanoratra azy ireo. Izany information izany dia azoko avy tamin'ny manampahaizana miisa 2:30 izay misongadina indrindra ao amin'ny tontolo kristianina, izay avy amin'ny antoko-pivavahana kristianina miisa 50. Izy ireo no nazahoako izany information izany mahakasika ny mpanoratra ny boky ao amin'ny Baiboly ireo. Miteny ny boky izay tsy fantam-piaviana ity, tsy inona izany fa tantara voalohany toko voalohany 2:30. Isetora ilay concubine Abrahama dia nananjanaka lahy miisa 4 tamin'ny Abrahama. Noho izany, raha atambatra antsika ny isan'ny zanakalahin'i Abrahama dia 7, satria niteraka lahy iray izy tamin'ny Agara, iray tamin'ny Sara ary 4 tamin'ny Setora. Noho izany, 7 ny isan'ny zanakalahin'i Abrahama rehetra. Mora isaina zany. Jirentsika indray ny tsindrimandry izay azon'ny masin-dapoly araka ny finoan'ireo kristianina ankapobeny dia mbola fanahy masina iray ihany no nanome tsindrimandry an'ireo mpanoratra rehetra hita ao amin'ny Baiboly ireo. And he writes, for it is written that Abraham had 2 sons. Efa voasoratra fa i Abrahama dia nananjanaka lahy miisa 2. Iza no nanome tsindrimandry an'ity rangahy ity? Fanahy masin'Andriamanitra ve? Satria mantsy mbola ity fanahy masin'Andriamanitra ity ihany no nilaza tamin'ny tantara voalohany teo fa nananjanaka iray isany izy tamin'ny Sara sy Agara ary 4 tamin'ny Setora izay manome 7 zany. Paul is inspired by the same Holy Spirit, and the Holy Spirit forgot what he had told to Moses and the others. Nefa zato taona mohatra taty aoriana dia nanome tsindrimandry an'i Paul indray ilay fanahy masina ary hadininy fa 7 ireo zanakalahin'i Abrahama rehetra ireo ka 2 no nolazainy tamin'ny Paul. Noho ireo trangan-javatra izay tsy azo afenina ireo dia mahatsapa aho fa tena mendrika tokoa raha mba te hafantatra ilay fanahy nanome tsindrimandry an'ireo mpanoratra ireo izahay. Fanahy masina avy amin'ilay nahary izay tsy manao diso ve sa fanahy ny zavatra hafa? Matthew chapter 21 verse 7 says, Eny ary, amin'ny dikateny Baiboly izay natao taty aoriana mitondra lohateny hoe La Sainte Bible version du roi Jacques, Matteo 1:27 dia nentiny ny apondra sy ny zanany. Apondra sy ny zanany. Ka nataony teo ambony ny fitafiny. Ambonin'ny apondra sy ny zanany. Izay midika hoe tsy iray ireo ampondra ireo fa 2. Dia nataingina teo i Jesosy. Nitaingina inona i Jesosy? Nitaingina ampondra 2. Ba fomba hoana no ahafahan'olona iray izay hitaingina ampondra 2 miaraka zany? Ha? Ba azonareo alenantsaina ve izany? Sa Jesosy Kristy nitaingina ireo ampondra 2 ireo tahak'olona manao fampisehoana eny amin'ny cirque sy acrobate reny izay mampietsiketsika ireo ampondra 2 ireo sy mamporisika azy ireo mba hitsambotsambikina? Mazava loatra fa izany fihetsika izany dia tsy mendrika amin'ny mpaminany masin'Andriamanitra. Moa ve ity mpaminany Andriamanitra ity nitaingina ampondra 2 sala amin'izany? Afaka mitaingina ampondra 2 miaraka ve isika tsirairay? Tsy misy mahavita izany afa-tsy any amin'ny cirque sy acrobate reny no ahitana izany. Riding 2 donkeys at a time. Can you ride 2 donkeys at a time? Unless in the circus, of course you can do in the circus.